mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeraba tsika lavako malala tratrity alarobia fa 20 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra hoantsika anio dia ny taratasy nosoratan'ny Petera voalohany toko faefatra, Petera voalohany toko faefatra andininy fahafito ka hatramin'ny andininy faharaika ambin'ny folo. Petera voalohany toko faefatra andininy fahafito ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa atongotra ny farany zavatra rehetra ko endre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana ary mihoatra ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona ny fahotana maro mifampiatranoka aza monimony samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Raha misy olona miteny dia aoka izy hiteny toy ny milaza ny tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay nomen'Andriamanitra azy. Raha ankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa aza ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Petera riavaka eto no manafatra ny mpino fa efa antongotra ny farany zavatra rehetra. Rehefa miteny hoe antongotra moa dia tsy dia amin'ny taonantsika olombelona loatra fa amin'ny taonan'izy Andriamanitra na ny maromana koa amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Mety ho eritreritsika hoe efa ela izany tenin'ny Petera izany ny antongotra efa 2000 taona lasa izay no efa niteny Petera hoe antongotra ary mbola tsy tonga ihany ny tombo. Tsy dia mitovy loatra akory ny famantaranandro sika sy ny famantaranandro n'Andriamanitra ny fotoanantsika sy ny fotoanan'Andriamanitra. Petera raha teo no manazava amin'izany amin'ny taratasy nosoratany ity fa ny ray andro amintsika dia ny ray andro amin'Andriamanitra arivo taona amintsika. Izany hoe izay kokoa tsy milaza hoe andeha hanokajy indray izany hoe reo 2000 taona izany dia firy andro amin'Andriamanitra sy ny sisa rehetra tahaka nataony reo olona tany aloha. Fa ilazana fotsiny manao hoe tsy mitovy ny fotoana araka amintsika sy araka an'Andriamanitra. Fa rehefa miteny fotsiny Petera manao hoe antongotra ny andro dia milaza hoe zavatra tsy ela izany, zavatra fohy izany, zavatra tsy haharitra izany. Raha oharitsika amin'ny taonan'ny tany ohatra 4,000 tapitrisa taona ny tany. Raha oharina amin'ny taonan'ny olombelona na oharina amin'ny taonan'ny itohinan'ny filazantsara dia vao 2000 taona ny filazantsara. Latsaka aza kely de kely sy fohy de fohy izany raha oharina amin'ny tantaran'ny fahariana na ny tantarana nanorenana ny tany sy izay rehetra eo aminy. Noho izany dia tsy raisina rabaky teny akory ny teny hoe antongotra saingy naraisiny arakeviny ara dia tsy azo amaivanina koa fa zavatra tsy lavitra izany mety ho amin'ny androntsika ankehitriny na aoriana kelintsika fotsiny ihany. Antongotra ary ny zavatra rehetra, inona ilay zavatra rehetra dia ny fitsaran'Andriamanitra, ny fiavarany izao tontolo izao ary ny fitrangan'ny toe-javatra eto ambonin'ny tany dia hitantsika manamarina fa tsy dia zavatra lavitra loatra akory izany raha oharina amin'ny taonantsika fotsiny mety hoe mbola ho ela fa raha oharina amin'ny fihazakazaky ny faharavan'ny tontolo iainana ny zavatra manodidina dia manamarina ny tenin'ny Baiboly hoe efa atongotra rahateo ny andro. Dia raha atongotra ary ny farany zavatra rehetra dia misy toe-po sy toe-tsaina manokana tian'ny Petera hananan'ny mpino. Dia ny voalohany amin'ny fahafito izy manao hoe endreka mahonona tena amin'ny fivavahana. Ilay hoe endreka mahonona tena amin'ny vavahana dia izao aoka ho eo antsorokareo tsara ny raha izay no azo andikana azy. Aoka tsy ho eo antsorokareo tsara ny lohanareo izany hoe aoka ho voalanjalanjanareo ny fihetsikareo. Olona mahay mandanjalanja ny fihetsika, olona mieritreritra fa tsy baikon'ny fitrangan-javatra manodidina azy. Ny antsoina hoe olon-kendry dia olona mipetraka tsara eo antsorony ny lohany, izay no azo andikana azy. Izany hoe mieritreritra izy, mampiasa ny lohany izy, mieritreritra izy fa manao zavatra tsy hoe entan'ny pona, entan'ny filana na entan'ny fihetsiky ny manodidina na entan'ny fiovaovan'ny toe-javatra maro samihafa fa fantany ny zavatra ataony.
voalanja ny fietsiny ary na ny tena lokon'ny vavany azy hoy ny andininy faraika ambin'ny folo dia azony tsara ny dikany sy ny akony zany teny zany dia aokary hoendro betereto aoka hoendro zany olona mahay mandanjalanja mahay mitondra tena mahay mamakafaka zay mety ho fietsika atao na ny fomba atao manoloana ny fitraka zavatra maro samy hafa raha izay nefa ny de mety hijanona ho fahendren'olombelona ihany satria betsaka ny fivavahana betsaka ny ataotsika koa hoe ny olona mandanjalanja fietsika mamakafaka manoloana ny fiarahamonina manao zany ny mivavahana maro samy hafa tsy ny kristianina ihany no afaka hiteny manao hoe zay ihany mana fahendrena fa be deabe ny fivavahana zay manana afaka miteny hoe zay koa nge mampianatra momba ny fahendreny manao zany na ny vavahana tatsinanana na ny vavahana maro fa izao ny filazan'ny beterazy endre tsara de mahaiza mifetena ary ataovo zava-dehibe mihitsy ny fivavahana zany hoe ny kristianina zay napino resy lahatra fa ho avy ny tompo miandry ny fiavin'ny tompo mandeha mitondra tena tsara ary manokana ny fiainany amin'ny fivavahana raha toka ampiarina ro tenitelo reo hoe fahendrena fahonoana tena fivavahana de inona ny teny mahadikan'ireo tenitelo reo endry mahony tena fivavahana dia ny famaritana nataon'ny Calvin ny finoana no mamitiny ireo tenitelo reo ny finoana ny Jesoa no mamitina ny teny hoe fahendrena fahonoana tena ary fivavahana ny fivavahana de ataotsika hoe tsy fotoana atokana fahana miresaka amin'Andriamanitra ihany fa ny fivavahana de ateraky ny fandinihan'ny olona ny tenin'Andriamanitra sy ny soatra masina ao anatin'ny finoana de manjary vavaka raha ataony fanadihadina amina atotanisa amin'ny kristianina maneran-tany tsy de mazava azy atotanisa moa zany de naka trangatsongaina na naka nitsonga hoana vitsivitsy olona vitsivitsy any de moramora manam-potoana kokoa ny olona ny amakina baiboly no ny ivavahana tsika mety mieritreritra manao hoe manam-potoana ny olona ivavahana noho ny amakina baiboly fa tsy de zay loatra rehefa tena jerena fa manam-potoana kokoa ny olona amakina baiboly noho ny ivavahana ny antony de zao ny mora kokoa amin'ny olona mamaky baiboly fa sarotra kokoa amin'ny olona ny mivavaka tsy inona raha jerena tsara ny soatra masina dia ateraky ny soatra masina famakina ny soatra masina sy ny finoana ny fiaonan'ny finoana sy ny soratra masina no miteraka ny fiainam-bavaka tsy azon'ny olona ny zavatra ivavahana raha tsy manam-pinoana izy tsy azon'ny olona ny zavatra angatahana raha tsy mamaky soatra masina izy noho zany dia mety ho vita mamaky baiboly fa ny mivavaka dia tsy vita sarotra kokoa ny fiainam-bavaka ary marina raha tsy ohatra masina mihitsy zany Jesosy efa niteniny zany manao hoe mivavaha mandrakariva ianareo ny fariseo de nanam-potoana namakina ny soatra masina nanaovana tsy anjeren'io azy fa tsy nanam-potoana mihitsy izay nananana fiainam-bavaka tahaka an' Jesosy ito zany de raha tsorona ny aminy hoe kristianina miandry ny fiavin'ny tompo resy lahatra fa efa akaiky ny fiavin'ny tompo de tsy hoe manam-pahendrenana miezaka hoendry mitondra tena tsara mahony tena manoloana ny fakam-panasiny sy ny filany nofo na manana fiainam-bavaka fa zao ny zava-dehibe indrindra de zao ny finoana kristianina miazona ny finoana izy kristianina mahatoky an'Andriamanitra izy mahatoky an'Andriamanitra tia vavaka tia mamaky soatra masina fa ny faharotsika teo raha fitinina andininy fafito hoe endre mahonona tena ny vavahana raha tsorona de zao finoana zany io fa ny faharoa lehibe de zao amin'ny andininy fahavalo ny kristianina koa miandry ny fiavin'ny tompo ao anatin'ny fahatsapana fa efa akaiky ny fiafaran'izao rehetra zao de ny andininy fahavalo manao hoe mihoatra noho ny zavatra rehetra fankatiava tsara fa ny fitiavana manarona ny fahotana maro faharoa zany voalohany ny finoana fa ny faharoa de zao ny fitiavana lay fitiavana resahana eo a de ilay fitiavana manjary asa soa
marina fa teny hoe agapeny ampiasainy Paoly Petery eo fa lay fitiavana zay manjary ataon'ny teny frantsay hoe charité, le fitiavana manjary asa soa, manjary firahalahiana, le fitiavana manjary fitiavanamana, le fitiavana manjary fitiavana ny hafa, zay le hoe fitiavana mihoatra no zavatra rehetra. Le avako ny zava-dehibe faharoa zay tokony ho ananatsika na takin'ny tompo am'izany hoe kristianina miandry ny fiavian'ny tompo zany a de ny fitiavana, manam-pitiavana izy. Ary io fitiavana io tsy ilay fitiavana ataotsika hoe mety mahazatra ny famaritan'ny olombelona azy lay mety hoe amoro fitiavana ifandraisan'ny lahy sy ny vavy, iny eo moa zany efa endrik'isehon'ny fitiavana iny, fa tsy iny ihany. Satria rehefa miteny hoe fitiavana de mandrakariva izay no andikantsika azy hoe lahy sy vavy mifankaty, tsy zay ihany nefa apahany kely ihany zany amin'ny endrik'isehon'ny fitiavana, fa izao tena fitiavana lay manome aina, lay fitiavana iombonana, lay fitiavana ny olona rehetra. Zay mahatonga ny Paoly Petery eto miteny hoe mifankatiava tsara. Ny ahafahantsika miatrika ny fiafarany zao rehetra zao a, satria misy krizy isan-karazany amin'ny fiafarany zao tontolo zao, misy fanenjehana, misy fankalana ny kristianina, misy krizy sosialy, misy krizy politika, misy krizy ekonomika, zany rehetrany de hitranga hoy ny faminaniany Jesosy no nazava an'izany, Petery no nazava an'izany, Paoly mipitsira nazava an'izany. De mba ahafahantsika miatrika an'izany de zao ny fifankatiavana ao anatina krizy mpiaramonina, krizy sosialy, krizy ekonomika zay mitranga any amin'ny fotoana farany avian'ny tompo, de ny fitiavana no tsy maintsy isaloran'ny mpino, akanjo isaloran'ny mpino, ijoroany vavolombelo, finoana sy fitiavana, fitiavanamana, fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana ny mpiarabelona. Fa ny toetra fahatelo zay tiany Paoly Petery ananatsika ry havako amin'ny fiandrasany any fiavian'ny tompo de ny asa, ny fanompona, fampiasana ny fanomezam-pahasoavana. Samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay ny raisina. Tsy hoe rehefa miandry ny fiavian'ny tompo isika de miandry tolorana, satria fitiavana de miandry tolora-potsiny. Na koa hoe satria rehefa miandry ny fiavian'ny tompo de milaza zavatra tsy fanaovana na inona na inona, satria vavaka, satria fiainam-bavaka de tsy manao na inona na inona, hoe miandry zany. Tsy zay loatra, ary io efa nampianarin'ny Calvin ny hoe ny olona miandry ny fiavian'ny tompo ange tsy manao na inona na inona, fa isan'andro ny mpino miandry ny fiavian'ny tompo, fa eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo ny mpino dia miasa manatanteraka ny fanompona. Iny ny atao hoe manatanteraka ny fanompona, mampiasa ny fanomezam-pahasoavana. Isan'ny mahasarotiny an'i Jesosy avako malala ny fampiasan'ny mpino ny fanomezam-pahasoavana. Rehefa miteny hoe mampiasa fanomezam-pahasoavana tsika de roa no ao anatin'izany. Voalohany de zao, ny fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra atsika, iny dia ananan'ny mpino rehetra iny. Fa lay Andriamanitra manome atsika ny fanomezam-pahasoavana io koa de manome atsika ny fotoana sy ny toerana ampiasantsika ny fanomezam-pahasoavana. Ny atao hoe antson'Andriamanitra, ny atao hoe antson'Andriamanitra na raha ohatra ka apazava azy kokoa, lay Andriamanitra miantso sy maniraka anao, de maniraka anao ao anatina tontolo anankiray mazava, toerana sy fotoana. Ataovy hoe enao nantsoina ho mpitory-teny, na enao nantsoina ho mpitandrina na ho diakonina na olona na takizany, de zao rehefa nantsoina ianao ho amin'ny asa fanompona anankiray, mety masera, mety mpiandry sy ny sisa rehetra, de zao misy men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana, ary io fanomezam-pahasoavana io tsy misaraka amina toerana sy fotoana. Tsy misy zany fanomezam-pahasoavana miazoazo fotsiny ny ananany hoe za nantsoina ho mpitandrina de mipetraka fotsiny aty le fanomezam-pahasoavana, na mampitandrina na mahadiakona na mampiandro na inona. Fa izao tsy maintsy mifamatotra amina toerana sy fotoana lay fanomezam-pahasoavana. Ary zay raha teo ny dikany hoe fanirahana, ny dikany hoe fanirahana na fanokanana de zao fametrahana na fanirahan'ny fiangonana ny olona anankiray, na fanirahan'ny tompo ny olona anankiray ho amina toerana anankiray, amina fotoana anankiray.
noho zany de zao tsy tokony isy fanomezam-pahasoavana tsy miasa satria miasa ny fanomezam-pahasoavana rehefa tafatombony na tafatoetra tafalatsaka amina toerana anankiray ao anatina fotoana anankiray noho zany de zao mametra fantany mandrakariva na hoe zany mihina fanomezam-pahasoavana hotekonina hompitarika sampana hompitendry zava-maneno hompitaiza tanora ao anatina fiangonana anankiray toerana anankiray zany io ao anatina fotoana anankiray fotoam-piasana zany io ny dikany hoe mampiasa zany ny fanomezam-pahasoavana de zao ataovy lay fanompona zay nekenao sy natolotranao tao anatin'ny fotoana anankiray sy ny toerana anankiray tsy misy zany io lay irahana ka hoe ty irahana de tsy fantany akory hoe aiza izy ny miasa rovina izy ny miasa inona no ny zavatra ataony inona ny miandry azy fa rehefa miteny hoe mampiasa ny fanomezam-pahasoavana sika de ao anatina fotoana anankiray sy toerana anankiray zay mazava tsara no zany de zao tokony ho fatatsika mazava ho azy am'izany hoe inona ny fanomezam-pahasoavana ny menahy ary aiza mampiasa an'izany rovina mampiasa an'izany ny valiny ao amin'ny fiangonana ny valiny ao amin'ny fitokina filazantsara ny valiny ao amin'ny fianakavianao ny valiny ao amin'ny tanindrazanao zany rehetrany dia toerana sy fotoana mamaritra ny ampiasanao ny fanomezam-pahasoavana miandry ny fiavin'ny tompo isika zay efa tongotra de ny toe-tsaina nanatsika napetraky ny zoatra masina no tokony ny toe-tsaina hananatsika de ny fampiasana lay fanomezam-pahasoavana fampiasana zany amin'ny toerana misy atsika na amin'ny toerana zay andrahana atsika miteny hoe mampiasa lay fanomezam-pahasoavana zany de zao mitaky asy zany taky finiavana mitaky azakazaka rehefa mitenitsika hoe fotoana de tsy zavatra ananatsika amin'ny toerana rehetra ny fotoana rehetra ny fotoana fa ny fotoana de misy fetra ary rehefa mitenitsika hoe mampiasa zany ny fanomezam-pahasoavana de zao misy fotoana ahafahana mampiasa azy dia azakazaka ny dikan'izany misy fetra ny dikan'izany rehefa miteny hoe fotoana de misy fetra zany rehefa miteny hoe fotoana dia misy zavatra azo refesiny zany noho zany dia eto petera manao hoe samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana de zao mampiasa ny fanomezam-pahasoavana tsika ao anatin'ny fotoana zay tokony fatatsika fa voafetra tsy amin'ny fotoana rehetra akory no afahatsika mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ary io ny mamarina ny tenin'ny tolo manao hoe mandehana teny-mbola malaina aza mietreritra hoe io fanomezam-pahasoavana io dia ananako eo amiko ka dia azoko ampiasaina ny fotoana rehetra iny toko menanao io fa misy fotoana afahanao mampiasa azy so ianao manao ohatran'lay lehilahy mena talenta anankiray de naleviny lay talenta de niandry ny viavin'ny tompo izy fa misy fotoana omen'ny tompo amin'ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana io fotoana io misy fetra ny fetra de zao lay mpanomeny le fanomezam-pahasoavana no manao hoe atreto ny ampiasanao an'io de mody ao amin'ny tompo ianao atreto ny ampiasanao an'io dia zavatra hafandray no ampanaovinao anao miovy mety araky ny toekana mety araka ny fotoana lay mpanomeny fanomezam-pahasoavana ny manomeny fetra ampiasanao ny fanomezam-pahasoavana tsy anao ny manomeny fetra hoe aza efa mabetsaka zay vity zay na oka zay fa za tsy anao tsony tsy anjarareo ny fanomezam-pahasoavana tsy anao ny mametra ny fampiasana azy hoe etsy izy ampiasaiko na etsy izy tsy ampiasaiko lay mpanomeny le fanomezam-pahasoavana ny manometra hoe itsy ny toerana ampiasanao azy ary am'izao no ampiasanao azy hatram'izao no ampiasanao azy ny adidiny zay nomena ny fanomezam-pahasoavana de zao mampiasa fotsiny zao ary zay ny tian'ny tompo takatritsika amin'ny afatry petera manao hoe ataovy le fanomezam-pahasoavana ampiasao le fanomezam-pahasoavana amin'ny fotoana zay omen'ny tompo anao araroty zany araroty io fampiasana ny fanomezam-pahasoavana io ny olona miandry ny fiavin'ny tompo zay efa tongotra de olona mahony tena fivavahana mitoetra amin'ny finoana faharoa mitoetra amin'ny fitiavana fahatelo mampiasa ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'ny tompo ary ny farany zay toetra tian'ny tompo ananatsika eo am-piandrasana ny fiaviany zany a de mibanjina ny voninahitr'Andriamanitra zay mandrakizay mety ho azo mifakampanahatsika ampiasa ny fanomezam-pahasoavana ho an'ny tenatsika fa ny fanomezam-pahasoavana zay omen'Andriamanitra atsika de hibanjinatsika ny voninahitr'Andriamanitra andiny ny faraikabeny folo tapany farany azy ny voninahitra azy ny voninahitra zany tsy afaka malala eo am-piandrasana ny fiavin'ny tompo ary de alao hery
anjino ny voninahitr'Andriamanitra. Le voninahitr'Andriamanitra zay atolotsika io ange tsy very ahoana moa, zany hoe raha ohatra ka am'izay finiavatsika, am'izay fanimpona ataotsika, am'izay fiezahantsika hanompo an'Andriamanitra, ka mitenitsika hoe zay ataonay Andriamanitra ataonao voninahy, ataonay voninahitra ao, ny finiavatsika anome voninahitran'Andriamanitra am'izay fanomezam-pahasoavana rehetra nomeny antsika de zao ho hitatsika any amin'ny fanjakan'Andriamanitra io voninahitra natolotsika n'Andriamanitra io voninahitra natolotsika ao an'Andriamanitra io hitsenatsika any amin'ny fanjakan'Andriamanitra io bokin'ny Apokalipsy ho entina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra reny le voninahitra natolotsika ao an'Andriamanitra rehetra reny voninahitran'Andriamanitra nasalotra tsika reny ka natolotsika ao an'Andriamanitra de zao ho hitatsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra reny. Zay ny tenen'ny bokin'ny Apokalipsy izy vondrasantsika tamin'ny mofinainy ray makany hoe Apokalipsy 1:20 manao hoe de ho entina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io avokoa ny voninahitry ny mpanjaka, ny voninahitra rehetra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra io. No zany de zao manome voninahitran'Andriamanitra isika satria an'Andriamanitra ny voninahitra, fa satria koa io voninahitra omentsika an'Andriamanitra io de voninahitry ny fanjakan'Andriamanitra ka ho hitatsika sy eo amitsika Andriamanitra ao anatin'ny voninahiny am'izay voninahitra natolotsika azy raha teo. No zany de zao revako malala zay ataonao de ataovy amin'ny voninahitr'Andriamanitra, ataovy amin'ny fitiavana, ataovy amin'ny fanetretena fa zay no akasitrahan'Andriamanitra. Lay Jesosy Kristy eto am'izay fanampianatra anao hanompo am-pifaliana, hanompo amin'ny fanetretena, hanompo amin'ny fitiavana ny ampahery anao hatrany. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa manafatra anay ianao fa efa akaiky ny fiafarany zao tontolo zao. Ary ny famantarana rehetra hitanay amin'ny fiainana isan'andro de mamperitreritra anay ary mampafantatra anay fa tsy ela ny fiaviana. Zany raha teo ny teninao. Afaranao zahay mba hanana fiainam-bavaka sy endry. Afaranao zahay mba hitoetra trany amin'ny fitiavana sy ny finoana. Ary indrindra piasa ny fanomezam-pahasoavana ao anatin'ny fibanjinana ny voninahitra ao. Mampahirezana tompo ho kristianina mahatoky, mafana fo amin'ny asa fanimpona, mazoto mizara fitiavana, endry, mahony tena sy mahafehy tena na amin'ny fivavahana na amin'ny fitondratena. Vavaka izay ho an'ny tokantrano tsirairay izay manaraka izao mofinainy zao. Anapaka ao amin'ny tokantrano tsirairay avy ny fiadananao, ny fitiavana sy ny fahonoana tena, ny fifaliana izay mihoatra noho ny zavatra rehetra. Vavaka izay ho an'ny kristianina isam-batan'olona, ho an'ny fiangonana mitoro ny filazantsara amin'izao andro farana zao. Tazon'ny fiangonana ao anatin'ny fifankatiavana, ao anatin'ny fanetretena, ao anatin'ny fiarahan'izany, hiariarian'ny voninahitra ao. Vavaka izay tompo ho an'ny ireo manana olana, ireo manana ady am-panahy, ireo manana mandalo sedra isan-karazany, dia mivavaka izay mety tsy takatry ny sainay ny olana sedrain'izy ireny, de mivavaka ho azy ireny retrenao Andriamanitra be famindram-po vangio izy ireny, ampahirezo, vao ny olana. Ao ireo marary, ao ireo manana ady am-panahy, dia jereo amin'ny fotoanam-pitiavanao Jesosy, fa ianao efa nitondra ny aretinay ary efa nitondra ny fahoritsainay. Dia tononona aminay Jesosy ny fifalian'ny mpanomponao izay mihoatra noho ny zavatra rehetra. Amin'an'i Jesosy Kristy mpamonjy, mametrahanay ny fanoloran-tenanay sy ny fiainanay. Amen.